mbola misy ny fanantenana hoe mpanazatra itsika koa manoksana dia eo ary ny tenenina tao tsy maintsy ho an'ny mpilalao sy ho an'ny mpitia dia mbola apetrakatsika ihany koa zay hoe misy fanantenana izay ve? Eny marina aloha zay satria isika malagasy makily Madagasikara dia any malagasy rehetrarehetra ny ekipatsika tsy maintsy hoe mitohanana hatramin'ny farany na inona zavatra misy na inona ary lalao dia mbola 20 minitra no mamaritra azy dia miezaka tsika manoana ireo makily Madagasikara ireo manome moral amin'ireo ekipatsika ireo satria tsy moramora ihany koa ireo mbola miady ambony 15 mandritra ny 20 minitra fa nazanona tsy zany tokony efa andiniky tsika indrindra fa ny staff technique ny amin'ny fédération tokony efa eritreritra hoe atraiza ny jerevana ny tanora ao anatin'ny ity taranjabolina lavalava ity raha ho an'ny ekipa-pirenena satria raha ny hita aisan'ny vesatra anankiray ihany koa mbola tamin'ny any Makity Madagasikara izay taona izay satria Makity Madagasikara dia azo lazaina fa ireny lalao ireny reny ihany tamin'ny herintaona azo lazaina hoe roso telo satria reny fa tsy latsaky ny 20 taona avokoa ny tao anatin'ny ekipa-pirenena azotsika eritreretina hoe raha 20 taona izy na 20 taona tamin'ny tompon-daka eran-tany nahazahoantsika andrany tany Suisse tamin'ny taona 2000 firy taona izy zany amin'izao fotoana izao miampy 7 taona firy taona ahany zany anjarantsika manao kajikajy hoe atraiza zany ny taonan'ny ireo mpilalao-tsika anatin'ny Makily Madagasikara ireo betsaka nefa ny tanora tokony manina teny zao fa anjaran'ny teknisianina avy amin'ny fédération moa mandinika an'izay hoe aiza ny lalana ahafahana mitady hoe manamboatra ireo mpilalao tanora ananatsika ohatr'izao satria raha ny fijery azy dia mbola lavidavitra no voavita ohatran'ireo ndraytsika satria tsy manomana ya efa miresaka zay fédération zay any ianao anisan'ny mpikarakara mbola resantsika ihany koa lafa mikarakara an'izay rehefa avy eo nanao fa ho andrareo anivon'ny fédération kosa hoe ahoana nahitany any lalao iny iny fandresena iny faharesena toy ny rehetra dia araky namarina ilay mato Marcel Rakotomalala dia ohatran'ny nentanentana sy ny gropaka loatra ny mpilalao malagasy zay nihitany fa nahatonga ny faharesena zany hoe tsy dia nifantoka loatra tsy tafiditra loatra tao anaty lalao zany ny Makity Madagasikara tamin'iny fioanana iny fa raha ny fizotry ny fikarakarana tamin'ny ankapobeny dia nambarany kosa fa dia mandeha araka ny tokony ho izy ny fikarakarana rehetra lalao mihitsy angamitsika somary ohatrany lasy kely zala zany dia le tsy voarécupéreny ntsony le lasy zany fa nanjary lasa mikoropaka zareo avy eo dia rehefa mikoropaka dia nanao faute moa mazava ho azy na izany na tsy zany raha nijery ny tena fa fizotrany lalao nareo zavatra lanitsika daholo reny ekipa anaky telo reny raha ny tena izy zany fa reny moa fizotrany lalao teo ary mino ako fa alarintsika amin'ny Kenya dia andesina ny tanjona moa zany zao hatramin'izao ny dia mbola hoe mbola misy ny chance hoe afahantsika mandombaka an'le izy mandombaka an'le kalina zany fa zay ny zavatra mba ananiko hoe ny olona koa zany mba entany zany mba tena noana hatramin'ny farany fa raha nanombola hatramin'ny farany mpijery dia tsy mivoraka ohatran'ireny le mpilalao zany zay zany zavatra tena ary ny eo mifandamiana tamin'ny ankapobeny moa dia nety tsara ny mifandaminana fa ny zavatra tiana mariana fotsiny dia ny hoe misaotra ny vahoaka malagasy zany zay tao ambadiky Maki misaotra ny petit baolina lavalava ary misy manantena satria mbola tena ady lehibe mihitsy zany no atrehana amin'ireo matsanakoroa ireo zany satria raha maharesy amin'ireo matsanakoroa ireo tsika mbola misy enerzika ihany hoe ahafahantsika mandrovaka an'ilay champion d'Afrique sady tompon-daka ny Afrika moa sady andeha isolontenan'ny Afrika amin'ny coupe du monde any Londres